Mpianatra miisa 5 ao amin'ny Universiten'ny Fianarantsoa no efa nisitraka ny karatra viza anatin'ny tetika asa hipoketra. Karatra ahafahan'ireo mpianatra ireo mandray ny vatsim-pianarany. Mbola anatin'ny zotra fampidirana ny mombamomba ireo mpianatra rehetra anatin'ny karatra na aktivasion karatra kosa amin'izao fotoana ny Ministeran'ny Fampiroboroboana ny Aitao Arakajy Mirindra, ny postra sy ny fifandraisan-davitra ho an'ny Université any Vontovorona. Isan'ny natarakely ny fanombohana ny aktivasion io ho an'ny Vontovorona ny olana teo amin'ny fanamarinam-ponenana ho an'ireo mpianatra sasany izay efa vaovao ankehitriny raha ny fanazavana. Ny andinindin'izay no entin'ny Andoniana Martina eo amin'ny sarin'ny Njara Randriantsoa. Ny Universiten'ny Fianarantsoa no nisitraka voalohany tetika asa hipoketra ho an'ny mpianatra tamin'ity taona 2024 ity. Miisa 520 ireo mpianatra nahazo ny karatra viza ary amin'ny herinandro ambony io no vinavina fa ahafahan'ireo mpianatra ao amin'ny Universiten'ny Fianarantsoa ireo andraisany vatsim-pianarany. Dingana 3 no tsy maintsy lalovana vao afaka misitraka ny karatra viza anatin'ny tetika asan'ny fitondram-panjakana hipoketra ny mpianatra iray, hoy ny tale jeneraly ny fampiroboroboana ny Aitao Arakajy Mirindra androany. Araky ny raharam-pamehana nanaovana an'ity Aitao Arakajy Mirindra ity dia mba tsy hampisy ny risoriso ny famarinana ny mpianatra zany dia zavatra dingana voalohany. Rehefa vita ny famarinana ny mpianatra dia atao indray ny hoe activation de carte, zany hoe amin'ny carte dia asiana ny anaran'ny mpianatra, amin'izay nominativa tsara iny carte iny ary rehefa vita iny activation iny dia ampidirinao amin'izay ny vola ary afaka misitraka ny vola amin'izay ny mpianatra rehetra. Mikasika ny firoson'ny asa fametrahana ny tetika asa hipoketra io ho an'ny Universitény Vontovorona kosa dia efa mandroso anatin'ny activation ny Ministeran'ny Fampiroboroboana ny Aitao Arakajy Mirindra miara-miasa akaiky amin'ny Ministeran'ny Fampianarana ambony amin'izao fotoana raha ny fanazavana. Amin'ny fanamarinana misy taratasy maromaro tsy maintsy ho atolotry ny mpianatra tsirairay, ao ny fanamarinam-ponenana, ao ny carte d'identité nationale. Misy olana kely amin'ny fanamarim-ponenana satria misy mpianatra tsy manana fanamarim-ponenana fa efa mandroso amin'ny qualification tsika ary efa mandroso ihany koa amin'ny activation les cartes, zany hoe tsy ho ela zany dia efa afaka hisitraka ny bourse ny mpianatra amin'ny alalan'ny carte hipoketra. Aorian'ny Universitény Vontovorona hipaka manerana ny faritra ny asa fametrahany ity tetika asa hipoketra ity. Hisitraka izany manaraka eo ny Université ao Mahajanga raha ny fanazavana trano.